Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nisy tovolahy iray izay tena nadiritra tokoa. Nataony avokoa ny ratsy rehetra. Nananatra n'ity tovolahy ity ny ray aman-dreniny fa tsy noenoiny izany fa ny omehezany fotsiny. Indray andro ary dia tratra teo ampanaovany anasa ratsy n'ity tovolahy ity ary dia nanapa-kevitra ny mpitsara fa any am-ponja no mety aminy satria efa be loatra ny ratsy vitany. Mialohany nandefasana azy tany am-ponja nefa dia nomen'Andriamatoa mpitsara taratasy izy izay mivaky toy izao: famelan-keloka tsy ekena, virgule, migadra mandra-pahafaty. Nahita n'ilay soratra tamin'ny taratasy ity tovolahy vao tonga saina dia higadra mandra-pahafaty ve aho? Dia ahoana izany? Teo izy vao nahatsiaro nanenina tamin'ireo ratsy rehetra vitany. Nitomany sady niteny hoe tsy hanao ratsy intsony aho fa iova olom-baovao. Dia nanapa-kevitra avy hatrany izy fa ho any amin'ny mpanjaka hifona sady nitondra ity taratasy milaza ny fanamelohana azy. Noho tonga tao amin'ny mpanjaka ity tovolahy dia nanao hoe: mpanjako, tena iova hanao ny tsara, mifona amin'ny rehetra vitako re tompoko, tsy hanao ratsy intsony re tompoko. Sady natolony ny mpanjaka ilay taratasy no niteny izy hoe: mba soloy irety taratasy manameloka ty mpanjako. Dia nalahelo ty mpanjaka nahita ny fifonan'ity tovolahy sady namaky ny taratasy milaza hoe: famelan-keloka tsy ekena, faingo, migadra mandra-pahafaty. Dia hoy ny mpanjaka: ekeko ary ny fifonanao fa tsy amerina niditranao teo aloha intsony ianao. Dia namaly ilay tovolahy hoe: eny tompoko, vonina ny ova hanao ny tsara manomboko izao. Andraso ara fa anoratra eto amin'ity taratasy ity Dia nanoratra teo amin'ilay taratasy ny mpanjaka dia natolona ilay tovolahy. Izao no nosoratan'ny mpanjaka tamin'ilay taratasy: famelan-keloka, faingo, tsy ekena ny migadra mandra-pahafaty. Lasa ny azakazaka nody avy hatrany ty tovolahy. No tonga tao an-trano izy dia gaga sady niteny tamin'ny ray aman-dreny hoe: ary toa tsy novain'ny mpanjaka koa ny soratra tato amin'ity taratasy ity mba ho fanafahana. Dia hoy ny ray aman-dreny hoe: misy miova io anaka fa afaka io tsara. Nakisaky ny mpanjaka ny faingo. Vakio ane famelan-keloka, faingo, tsy ekena ny migadra mandra-pahafaty. Teo vao faly sy nahatsiaro afaka ilay tovolahy satria nakisaky ny mpanjaka ny faingo. Indry mpianonamana, matetika isika dia manao ity tovolahy ity, manao ny ratsy hatrany eo amin'ny fiainana andavanandro ary miendrika aneo faty mihitsy vokatra izany. Saingy mbola misy ilay Andriamanitra iray izay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, afaka manakisaka ny faingo eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Avelany ihany koa aza ireo fahadisoana vitanao, eny fa na dia ny heverinao ho ratsy indrindra aza rehefa mangataka famelan-keloka aminy ianao. Manatona an'Andriamanitra hifony ireo ratsy vitanao fa anakisaka ny faingo eo amin'ny tantaram-piainanao izy. Araka ny teny fampanantenana nataony ao amin'ny Jaona 1:1, ny 9:5 manao hoe: raha hoy isika tsy manana ody isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ao anatsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fatumuchani anjiza.
rehetra ifiainako irako na tsy mendriko ana efa fantatra ny amiko tsy miafina mina na mipetraka teitana na mitsanganya niko Antokopihira Ambatomanga. Talilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Tantara voalohany toko 720.
ny zavatra nateriny lehibe amin'ny Israely hoenti manao ny tempoly. Aroy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Solomona zanako ilay nofidian'Andriamanitra dia mbola zaza sy tanora fanahy, nefa lehibe ny asa fa tsy lapa ho an'olona fa ho an' Jehovahandriamanitra. Ary tamin'ny heriko rehetra no namoriko izay anaovana ny tranon'Andriamanitra, dia ny volamena anaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy anaovana ny fanaka volafotsy, ary ny varahana anaovana ny fanaka varahana, ary ny vy anaovana ny fanaka vy, ary ny hazo anaovana ny fanaka hazo, ary ny vato berila sy ny vato alatsaka antranotranony, ary ny vato alatsaka asiana atomony sy ny vato misoratsoratra, ary ny vato soa samihafa rehetra, ary ny vato sangabetsaka. Ary koa noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra, dia omeko ho an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampy ny zavatra rehetra novoriako anaovana ny tempolo masina, izay volamena sy volafotsy ananako. Dia talenta volamena 3,000, volamena avany Ofira, ary talenta volafotsy voadio 7,000 apetaka amin'ny rindrin'ny isan'ny efitrano. Ny volamena anaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy anaovana ny fanaka volafotsy, sy anaovana ny fanaka volafotsy, sy anaovana ny asa samihafa rehetra izay ataon'ny tanany mpiasa mahay tao zavatra. Izy ary no mazoto hitondra fanatitra ho an' Jehovah io, dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny fianakaviana sy ny lehiben'ny firenen'i Israely, ary ny mpife arivo sy ny mpife zato mba mipitandrina ny raharahan'ny mpanjaka, ka nanome izay anaovana ny fanompoana amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia talenta volamena 5,000 sy darika 1,000 sy talenta volafotsy 1,000 ary talenta vy 1,000. Ary izay nanana vatosoa dia nanome azy ho amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ho tehiriziny Jehiela Gersonita. Dia falo ny vahoaka noho ny fahazoton'ireo, fa tamin'ny fony rehetra no nahazotonina natitra ho an'i Jehovah, ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Ny nisaoran'i Davida n'Andriamanitra sy ny faranteniny tamin'ny Israely sy ny nanendrena ny Solomona ary ny nahafatesany Davida. Koa dia nisaotran'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida, ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehovah o, Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah o, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah o, ary anao ny fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao zahay ry Andriamanitra eo, sy midera ny anaranao be voninahitra. Fa zinona moa ary zinona moa ny oloko no ahazona hery anatitra toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy taminy ianao ihany no nanomezana ianao. Fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao izahay, tahaka ny razanay rehetra, tahaka ny aloka ny andronay etỳ an-tany, ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovahandriamanitra io, reto zavatra rehetra novorianay anaovana ny trano ho an'ny anaranao masina ireto, dia avy tamin'ny tananao, ary anao rahateo izy rehetra. Ary fantatro, ry Andriamanitra, fa ianao no mamantatra ny fo ary mankasitraka izay mahitsy. Ary ny amiko dia amin'ny tsipoko no nahazo tokona natitra ireto zavatra rehetra reto. Ary ankehitriny
efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao izay voreto mazoto mitondra fanatitra ho anao. Jehova, Andriamanitry ny razanay, dia Abrahama sy Isaka ary Israely mba ampareto ampon'ny olonao mandrakizay izany fikasany saina izany, ka ampiomany ho anao ny fony. Ary omeo fo marina Solomona zanako hitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao sy ny lalanao, ka hanao izany rehetra izany, sady hahavita ny lapa izay namoriko ny anaovana azy. Ary hoy Davida tamin'ny fiangonana rehetra, masina ianareo, misaora ny Jehovah Andriamanitrareo. Ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra ny Jehovah Andriamanitry ny razany, sady niondrika ka nikohaka teo anatrehan'i Jehovah sy ny mpanjaka. Ary namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah izy, sady nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah noho ny ampitsoniny. Dia fatotromby lahy 1000 sy ondry lahy 1000 ary zanak'ondry 1000 mba mifanatitra hidina momba ireo, ary fanatitra hafa be dehibe ho an'ny Israely rehetra. Ary ny hinana sy ny sotro tamin'ny fifaliana be teo anatrehan'i Jehovah ny olona tamin'izany andro izany. Ary nampanjakainy fandroany Solomona, zanak'i Davida, sady nosorany ho an'i Jehovah ho mpanjaka, ary Sadoka ho mpisorona. Ary Solomona dia nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'i Jehovah ho mpanjaka andimby an'i Davida rainy, sady nambinina izy ka nanaika azy ny Israely rehetra. Ary ny mpife rehetra sy ny lehilahy mahery ary ny zanak'i Davida rehetra dia samy nanaiky an'i Solomona mpanjaka. Ary Jehovah nanandratra an'i Solomona indrindra teo imason'ny Israely rehetra, sady nanome azy voninahitry ny fiandrianana mihoatra noho ny mpanjaka rehetra talohany teo amin'ny Israely. Toy izany no nanjakan'i Davida zanak'i Jese tamin'ny Israely rehetra. Ary ny andro nanjakany tamin'ny Israely dia 40 taona. Tao Hebrona no nanjakany 7 taona, ary tany Jerosalema no nanjakany 13 taona. Ary maty izy rehefa tratranditra tsara sady lavandro ary be arena sy voninahitra. Ary Solomona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samoela Pahita sy ao amin'ny bokin'ny Natana Mpaminany ary ao amin'ny bokin'ny Gada Pahita izany, mba minanjaka ny rehetra sy ny heriny, ary izay niseho tamin'ny androny ary tamin'ny Israely sy tamin'ny fanjakana rehetra tamin'ny tany. Rirainay mahery izay mpamindra fo, piaino ireo vavakay. Ianao mahalala izay mahasoa, efa tsapanay hatrizay. Isaorananao reo fitahindehibe, natolotrao ny zanakao. Tsy lalodalovany ianao fa mandre reo antsoantso sy reo talao. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay: awr malagasy@gmail.com. Misaotra tompoko. Panamelani elukaikyo ianao, tsy nanisy reny ota.
nomenao anaikio Jesosy zanakao nanafaka nando ny trosa hafalina tsy ombitratra tokoa no indro isaurananao ireo lasaratsy tsy tiako ifo de indro efa rofafanao fiderananye hoanao tompo mandrakizay fitahindeibe ka irano asandratray hoanitrahankasitrahananye antseza fiandriananao tsy laludalovany anao fa mandre mba raiso izao hirizao fideranane wanao fitahindeibe kair masandratsai wanao huanitranga kasitrahananye anseza fiandriananao silaludaluvany anao famande barasure zao irizao tompo heluni vavaka barasu kankasitra zay lay onjany fanantinana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana maro ny olona mitaraina amin'izao fotoana izao hoe tsy mety manana finoana tsy manana fahatokinan'Andriamanitra mihitsy amin'izay zavatra ataoko na miovaova ny finoako ny fitahiny na ny fahatokiako azy. Inona ny vahaolana eo anatrehan'izany? Izay indray no ifatoan'ny fiarahantsika mianatra amin'ny etianio ity miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Milohan'ny hanokafantsika ny ten'Andriamanitra dia manasanao eraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra eo amin'ny fiainanay manokana amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany ary angatahanay ny fanokafana ny sainay koa raha hianatra ny teninao zahay. Amen. Misy teny mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao mba hahatonganao hanana finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Romanina 10:17. Romanina 10:17. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Tsy manana finoana ianao, tsy manana fahatokiana any Kristy ianao, avy amin'ny famakina ny teny Kristy no ampitombo ny finoanao. Misy teny fikasana be dibe ao, misy fanandramana ara-panahy be dibe ao, misy torohevitra mahasoa omenanao ao ary tsy mitovy amin'ny boky rehetra io tenin'Andriamanitra io fa manana ny heriny amin'izay mamaky azy amin'ny alalan'ny fanahy masina ekenao hiasa eo aminao. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona ary no atao
rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra. Inona atao mba hatakarana izay lazain'ny tenin'andriamanitra, satria aony tsy ambaratelo ahafahana mampitombo ny finoana, ny fatokiana an'andriamanitra. Reto ary misy fitsipika vitsivitsy izay tsy maintsy arahana rehefa mandalina ny tenin'andriamanitra ianao, rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra ianao, mba ho tanteraka aminao tokoa le hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ao amin'ny tenin'i Kristy izany no tsy ambaratelo. Voalohany indrindra dia aza manokatra ny tenin'andriamanitra raha tsy mivavaka, dia ny ho miaraka amin'ny fofeno vavaka ny Baiboly. Raha toa ka manatona ny soratra masina miaraka amin'ny fosony saina sokafana amin'ny alalan'ny vavaka ianao, dia ho tonga fifandraisana manokana amin'i Jesosy zany famakianao ny tenin'andriamanitra izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:17 sy ny 14. Jaona 5:17 sy ny 14. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Ny fanahin'ny fahamarinana lazaneto dia ny fanahy masina. Zay no mahatonga antsika mivavaka mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina rehefa hianatra ny tenin'andriamanitra, mba tsy ho diso ny fandraisantsika azy. Zao ny toy ny teny, fa tsy teny ho azy izy, fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza, ny fanahy masina ndresahana eto, izy ankalaza fa handray avy amin'ny aizy ka nambara izany aminareo. Tsy mifanipaka mihitsy ny fampianarana ataon'ny fanahy masina sy ny fampianarana nataon'i Jesosy. Aoka azava-tsara izay. Ilaina zany mivavaka mangataka fanazavan-tsaina avy amin'ny fanan'Andriamanitra milohany hanokafana ny tenin'Andriamanitra. Manaraka an'izany dia izao, ilainao mamaky tsy tapaka ny Baiboly, tsy ny abetsahana izay ny vakiana ny zava-dehibe, fa ny famakiana mitohy. Ny mponina tao Beria dia voalaza fa nazoto nandinika ny teny isan'andro. Na marina zany na tsia, ny tianytenenina amin'izany dia hoe no amarininy na marina ara-Baiboly ny zavatra notorian'ny apôstôly na tsia. Ny apôstôly no mitory dia amarininy ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia izany no nampitombo ny finoana, nampiavaka azy tamin'ny kristianina rehetra teo anivon'ny fiangonana voalohany. Mamaky isan'andro ny tenin'Andriamanitra, ny fandalinana ny Baiboly isan'andro, ny fanalahidiny hery eo amin'ny fiainantsika. Ary io ny tsy ambaratelo mampitombo ny finoana, ny fatokiana n'Andriamanitra. Ary zany dia mahatonga anao hanana fionana manokana amin'ny sain'Andriamanitra mihitsy. Arak'izay voalaza ao amin'ny Romanina 1:12, Romanina 1:12 manao hoe, fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany. Amin'ny Jiosy aloha dia avy ao amin'ny Jentilisa koa, herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Manaraka izany dia rehefa mamaky ny Baiboly ianao dia aoka ny Baiboly no ampiteny ny tenany. Zany hoe raha misy zavatra anontanianao, manahirantsainanao voalaza ao, dia aoka ny tenin'Andriamanitra ihany no amaly zany. Dia apetrao amin'ny tenanao ny fanontaniana hoe inona no tiany mpanoratra ny Baiboly ambara. Indraindray dia misy olona makandininy ray na roa fotsiny avy amin'ny toko anankiray, sarahany amin'ny toko manontolo reo andininy ireo mba hahafahany manamarina ny hevitra efa masaka ho an-tsainy miloha. Rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa mamaky azy ianao, dia jereo ny tontolo-kevitra manontolo ao anatin'ny toko anankiray fa fampiankina izany. Dia ireo indray fampiankina koa amin'ny boky sy ny toko hafa ao amin'ny Baiboly. Ny fahatakarana ny tiany andininy anankiray ambara dia midika fa azontsika ampiasaina ampahendrena eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, izay mazava tsara
naseho ny fanahy masina antsika tao amin'ny tenin'andriamanitra. Ka azadino izay fitsipika fahatelo izay. Faefatra dia ity: tsara raha arindra isaky ny loha hevitra ny fandalinana ny soratra masina. Ny soratra masina ihany no aoka ampitahana ny soratra masina. Ary zany ny fomba nampiasain'i Jesosy mba hanaporofona fa izy no Mesia. Ovakitsika ohatra izay voalaza amin'ny Luka 4:17. Luka 4:17. Inona ny voalaza eto? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Zany ny fomba nampiasain'i Jesosy. Ny soratra masina ihany no ampitahana ny soratra masina sy hoentina manazava ny fahamarinana. Amin'ny alalan'ny fampitambarana ny zavatra rehetra izay tiany ny Baiboly ambara mahakasika ny loha hevitra anankiray no anananao fahaizana mampifandanjalanja tsara ny fandraisana ny fahamarinana ary azonao toky ny fahamarinana anankiray. Ny Baiboly dia tsy mifanipaka, mifameno ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehetra. Fa mila faharetana sala amin'ny fikarohana zava-tsosarobidy ny fahazona ny fahamarinana ampitain'ny Baiboly. Manarak'izany dia izao, dinio ny Baiboly mba handraisana hery velomana ho an'i Kristy. Araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo 4:12 dia maranitra toy ny sabatra roa lela io tenin'Andriamanitra io. Tsy vitany hoe teny misoratra amin'ny takila fotsiny ihany izy io, fa fitaovam-piadiana velona eo an-tanantsika ihany koa hiadiana mifakapanahy ny fahotana. Io ny fitaovana teo ampelantanan'i Jesosy rehefa nakafanahy azy Satana. Isaky ny makafanahy azy Satana dia ny tenin'Andriamanitra no tanisain'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra tamin'izany dia ny testamenta taloha, haintsenjery, ary zany no mahatonga antsika mifanentana mba hanao tsenjery arak'izay azo atao. Andininy maro amin'ny Baiboly hoentina miady amin'ny Satana rehefa tonga ny fakapanahy sy ny fanakiviana ataony. Ary ny mahagaga, ny mafetsy an'i Satana, raha hitanao ny fomba nakany fanahin'i Jesosy, dia teny avy eo amin'ny Baiboly ihany koa no entiny, avadiny, aolany mba hakana fanahy ianao, hanakiviana anao. Dia raiso amin'ny tena mahizy azy ny tenin'Andriamanitra mba hiadiana aminy, dia horesinao izy ary handao anao mihitsy. Ny tompony hanampy anao mba hampiatra ireo torohevitra tsotra ireo, atonga anao hanana fahatokiana mitombo hatrany, fahalalana mitombo hatrany ny tenin'Andriamanitra. Amen. Giovanni iteninao Jehovara diteni fiainanao anay mitarikany dianay manurulana marina fanilumana zavako nidiana amini la karana su iteni na mai
sakafony fanaiko. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Iteninao Jehova mandresy lahatra toko, manome tokihery ho an'ireo zao reraka. Ny teninao varakitra dia tsindry mandry avy amina, nomena mba iainana. Ny teninao mahery manome fiainam-baova, manova fosisanako oa varitra mandrakida. Ny teninao Jehova ray mahery, sakafony fanaiko. Ny teninao mahery manome fiainam-baova, manova fosisanako oa varitra mandrakida. Ny teninao Jehova ray mahery, sakafony fanaiko. Ny teninao Jehova ray mahery, sakafony fanaiko. AWR feon'ny fanantenana. Alasarina alasarina fandalinana ny soratra masina mitohitohy, iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Ry havana, faly miarabanao izay manaraka ity fandarina ity, ahafana miaraka mandalina ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny anio dia ny tenin'Andriamanitra fizarana 5. Melohany andalianantsika ny lohahevitra dia andao isika hiaraka hivavaka. Tompo naisy Andriamanitray, faly zay satria mbola novelominao, faly zay satria tonga amin'ny fotoana iarahana mandinika sy mandalina ny teninao. Koa mangataka ny fitarian-dalan'ny fanahinao zay mba hatonga ny teny ho azonay amin'ny antsipriany, ary hatonga anay afaka no fampiarina ny amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Riavana, ny tenin'Andriamanitra voasoratra dia ny soratra masina, ny baiboly na biblia izay midika hoe boky maromaro, izany hoe ny testameta, teny hebreo, berita na fanekena,
ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izay nomena avy tamin'ny tsindroman'andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olo-masina izay ny teny sy nanoratra araka ny fitarian'ny fanamasina azy ireo. Ao amin'ny tenin'io no anolonan'andriamanitra ho an'ny olombelona ny fahalalana rehetra ilaina ho amin'ny famonjena. Ny soratra masina no fanambarana tsy mety diso ny sitrapon'Andriamanitra. Io no filamatra mety indrindra ho an'ny fitondratena, fisedrana ny fanandramana, fanambarana feno fahefana ireo fotom-pampianarana ary firaketana azo tokiana ny fidirin'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny tantara. Nandritra ny 500 fotoana mahery teo no nanoratanareo boky 990 ao anatiny. Mpanoratra 700 no nanoratra azy, izay tsy dia nanana fifandraisana na nisy fa kely ihany teo amin'izy ireo. Marobe ireo boky soratanana manuskri ao amin'ny Baiboly, 974 soroalina nisany, ka raha ampitaina amin'ireo boky tranainy hafa. Izy ny boky voalohany voadika amin'ny teny hafa sady voalohany vita Britten Gantenberg. Izy ny boky voadika amin'ny fiteny maro samihafa indrindra, voadika eo amin'ny 550 amin'ny fiteny ankehitriny izy. Kanefa mihovitra lavitra noho izany ny mampiavaka azy. Ny fahamarinana tsirairay dia tsy maintsy porofona amin'ny alalan'ny Baiboly, ny Baiboly manontolo tota scriptura ary ny Baiboly reriany sola scriptura. Tsy midika nefa izany fa tsy misy tsindromandry hafa ankoatra ny Baiboly na loharano hafa izay azahoana mahatakatra tsara kokoa ny lohahevitra sasany. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe: move mbola misy ampy na tafahoatra ka tokony ampiana na analana ny tenin'Andriamanitra? Valiny dia izao: marina sy fiarovana ny tenin'Andriamanitra, feno dia feno ka tsy tokony hovana na ampiana ny tenin'Andriamanitra, fa manimba sy mahavery izay manao izany. Izao mivolaza ny boky ny Oabolana 3 ny 5 sy ny 9. Ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa, apinga ho an'izay mialoka aminy izy. Aza manampy ny teniny, fandrao hanariny ianao ka ho hita fa mpandainga. Manamafy izany izay voasoratra amin'ny boky n'Isaia 5:7. Ny tenako no nianianako, nisy teny efa naloko ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza nisoranareo fa tandremo ny didin-dreo reo izay andidiko anareo. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20, ny 7 sy 7. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny boky amin'ny faminaniana ity, dia esoron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Fanontaniana manaraka ry havana dia izao: ahoana ny fomba fandinika ny soratra masina? Ny valiny dia izao: jerena sy ampitahana ny Baiboly manontolo, indrindra amin'ireo teny sy hevitra tsy mora raisina. Ao amin'ny bokin'i Isaia 7:20 dia izao no lazainy: fa didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ety ary kely ery. Fanontaniana manaraka dia izao: ahoana ny tokony atao manoloanareo zava-tsara takarina ao amin'ny Baiboly? Ny valiny dia izao: ny olona izay manana fahitsiana
dia hitandrina raha miresaka momban'ireo zavatra sarotakarina ao amin'ny baiboly mba tsy hanambara zavatra ivelan'ny tontolo-kevitra misy ka hanodina ny fahamarinana amin'ny teny maro foana na koa hitarika ny hafa ho amin'ny lalan-diso amin'ny alalan'ny profetsia izy. Tsara lavitra ny miandran'Andriamanitra nomenao valiteny toanan'ny baiboly. Tsy tokony hiezaka nazava ny zavatra sarotra amin'ny fomba tsy marina na tsy mazava isika. Rehefa mahitsy fo isika eo amin'ny fandiniana ny baiboly dia manorina fitokiana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa ary ny fifandraisana tsara rehetra dia miorina amin'izany. Aoka tsy ho azavaina arak'izay tianao ho heviny ny toko sy andininy ray raha tsy milaza izany akory. Tsara kokoa aza ny milaza amin'ny hafa fa tsy fantatro ny valin'ny fantaniana na tsy hainao ny manazava ilay andininy. Fantaniana manaraka dia izao: inona no asan'ny baiboly ny amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana? Valiny fototra iorenan'ny fahamarinana ny baiboly ary mitarika amin'ny fahamasinana. Jaona 7:7 manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fanontaniana manaraka: ahoana no alalàna izay avy amin'Andriamanitra? Valiny dia ao amin'ny bokin'i Isaia 8:20 ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy hiposahan'ny fahazavany maraina. Fanontaniana: iza no ivon'ny soratra masina? Ny valiny ry havana dia izao: Jesosy no manambara ny tenany ho ivon'ny soratra masina. Zao indrindra ny voalazany ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:7. Dineonareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Jaona 5:9. Fa raha mba nino any Mosesy ianareo dia ino ahy, satria nanoratra ahy izy. Maneo aniza ny teny valiny naneo an'i Jesosy lay tenin'Andriamanitra tonga nofo i Jaona. Jaona 1:1. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Misy fitoviana zany eo amin'ny Kristy sy ny baiboly. Samy tamin'ny fomba mahagaga ny neviany, samy mirakitra amin'ny Andriamanitra sy ny maha-olombelona, samy maharakotra ny olombelona ray manontolo ny asan'izy roa. Samy tonga tamin'ny fotoana voafaritra sy kolotsaina manokana izy roa, kanefa ny asany dia mitohy mihoatra noho ny fotoana sy ny toerana. Samy nidina ho amin'ny laran'ny olombelona izy roa mba ho voaraintsika tsara ny afatra netiny. Misy ny mahasamy hafa azy ireo. Ny baiboly dia tsy Andriamanitra tonga nofo, noho izany dia tsy azo iankofana, fa manambara an' Jesosy ihany ny baiboly, araka ny voalaza tao amin'ny Jaona 5:7 efa nivakitsika teo. Ny fanontaniana manaraka dia izao: inona avy ireo faminaniana momba ny fiainan'i Jesosy ao amin'ny baiboly? Ny valiny: sabo 5:30 isanjato ny faminaniana voarakitra ao amin'ny baiboly. Ireo faminaniana momba ny fiainan'i Jesosy sy ny asa fanompona nataony ny tena voamarika indrindra. Taranaki Davida izy. Jeremia 3:30. Niditra tao Jerosalema nitaingina biriky tanora izy. Zakaria 7:7. Nandositra ireo mpianany. Zakaria 3:7. Nalevina tao amin'ny fasan'ny mpanankarena izy. Isaia 3:15. Teraka tao Betlehema izy. Mika 5:2. Nokapohina sy noratraina izy. Isaia 3:15. Nofantsena ny tanany sy ny tongony. Salamo 2:17. Tsy mba lo ny nofony. Salamo 5:10. Avy teo alohany i Jaona mpanao batisa. Malaki
ny 1 tsy mba niaro tena izy Isaia 3:17 nozaraina ny fitafiny Salamo 2:7 nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro 7 Hosea 4:2 ry havana dia mifarany eo indray ny fiarahantsika andeosika hiaraka hivavaka. Ray tsara indrindro ny teninao dia manambara ny fahamarinana, ny teninao dia maneho an' Jesosy ho ivony fahamarinan'ny teninao, koa dia mba ho tsapanay fa raha mamaky ny teny zay dia mitady an'Andriamanitra, ilay teny dia Andriamanitra, koa dia taio zay mba ahazo ny fahamarinana izany ary tsy hiala amin'ny Baiboly sy ny fahamarinan'ny Baiboly amin'ny fandiniana ny fahamarinan'ny teninao. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana, faranetindray ny fiarahantsika nandalina ny soatra masina androany. Amin'ny manaraka isika dia mbola no hiara-hianatra aloha hevitra ity ihany dia ny tenin'Andriamanitra fizarana fahaenina. Mametraka ny veloma manara-piona aminao ny namanao Velomanantsora Jonarson, mpitory ny filazantsara. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Mafali Saridinda Ukini Fanaikyo Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana Baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Isaorantsika no raintsika ny an-danitra no ny fotoana mbola omeny antsika hianarana ny teniny. Mitohy hatrany ny fandalinana ny amin'ny fitsarana ao amin'i Kristy.
zao no zavatra mahafinaritra. Ao amin'ny Mateo 5:20 dia Jesosy mihitsy no miantso antsika ho eo aminy mba hanomezany fitsarana ao antsika. Ny amin'izay fankanisana eo amin'izay no fantarintsika bebe kokoa mandritra ny andro vitsivitsy. Manasanao naraka ireo fizarana rehetra ato amin'ity lesony ity ny namanao Kaleba Andretsikivy. Andelosika ivavaka aty am-panomboana. Rainay izahay any an-danitro, misaotranao izahay satria miantso anay ianao mba hitsahatra ao aminao. Andalany amin'izany izahay koa mangataka ny fanahinao hanazava sy hampitoetra ny teninao ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Io fanasana alefan'i Jesosy antsika io no andininy atao tsenjery amin'ity lesona ity. Andininy malaza tokoa izany ary inoko fa anisan'ireo andininy efa hainao tsenjery raha teo. Mateo 5:17. Andeha raha antsika manono izany. Mateo 5:17. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matalanjona tokoa izany teny fikasana omeny Jesosy izany. Iza amintsika moa tsy mbola nahatsiaro mavesatra entana teo amin'ny fiainana? Samy mizaka ny azy avokoa, na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe, na ny manana, na ny tsy manana, ny olombelona ny volokoditra rehetra eto amin'ity tany ity. Misy karazany koa ireny asa mafy sy enta mavesatra ireny, fa tsy ara-baky teny fotsiny. Mety ho ara-tsaina izy ireny, ara-batana, ny aretina sy ny kilema, mety ho ara-piarahamonina, ara-pihetsepo sy ny sisa. Milaza Jesosy eto fa fantany mahazo antsika ary te hanampy antsika izy raha manaiky isika. Rehefa avy milaza amintsika mba hitondra ny ziokany Jesosy dia hoy izy amintsika 1:70. Mateo 5:1:70. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Zao no lazain'i Jesosy sy raha atao amin'ny teny hafa. Apetrao ny zioga sy ny enta-mavesatra entanareo ka omeo ahy, ka ny ziogako no ento fa maivana izany. Ahoana no ahafahantsika miaina ny fanandraman'ny fitsarana resahan'i Jesosy? Satria isika velona ao amin'ny tontolo voaozina izay nitenenan'Andriamanitra hoe ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina. Genesis 7:7. Na izany aza no zava-misy dia tsy mahafoy antsika Andriamanitra, fa te hiara-mitondra amintsika ny asa mafy sy ny enta-mavesatra entintsika. Fanandramana tena azo iainana izany. Hoy ny apôstôly Petera, Petera 2:5-7. Petera 2:5-7. Ary apetrao aminy fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Apetrao eo amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka ninonninona enta-mavesatra eo amin'ny fiainanao. Resao aminy izany, fa tsy reraka ny miaino anao izy. Mitaky finoana sy fahatokiana koa nefa izany. Tsy misy asa mafy na enta-mavesatra loatra ka tsy ho zakan'ilay miazo nyity planety ity eo an-tanany. Mifarana ny fiarantsika mianatra androany. Manatenam-bolo tafaona aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.